Androany zany a dia anao a zavatra anankiray tsika zavatra zay ataontsika zany a dia bon comme d'habitude moa zany ohatran'le farany teo a ingatsika aloha netbinsa dia avy eo a dia alefatsika ampiny a efa mandeha tikatra dia zavatra ataoko a dia amorona dossier ao anatin'ity oampitikatra tingambany aloha rédigeavako dia eto any amorona dossier vaovao a zay a ataoko hoe dossier vaovao ataoko hoe fizarana dia atao anatin'ity fizarana ity tsika iresaka ny atao hoe structure de contrôle ao anatin'itsika ny resaka ny atao hoe structure de contrôle tonga dia atombokitsika aloha le izy zany a efa nanomana zavatra kely any ako dia mba ahafahantsika manana idée hoe ahoana sy ahoana zany resaka structure de contrôle zany le izy moa atao amin'ny teny gasy somary sarotsarotra hoe fifehezana zay fifehezana ny information ve fifehezana ireo tanjozotrany fifehezana ny tanjozotrany pour contrôler zany ny information ka zavatra zay resantsika voalohany zany a dia ato amin'ity andeha amin'ity word ity tsika zany sokafatsika rehefa nisatra nomaniko tato dia mahafinaritra ana mizaha azy aminareo donc sokafatsika ny office attends ça dia tena ohatra milona dia resantsika grosso modo en gros zany izy ny imprimeur dia sokafako ty somofotro ao ty sady ahitanareo ao ty izay fampiasako koa raha ohatra ianao zao tahizara koa dia tia Camsa Studio ty no ampiasainao zany hoe manao capture l'écran zany le Camsa Studio dia ahafahanao mizaha tsaiko mba mahafinaritra anao koa mizara dia mba mahafinaritra anao mizara dia zay voilà ny aloha zany plaisir ao anahy le mizara satria sady le izy a hitako hoe zavatra tsapako dia hoe plus a mizara plus ohatrany hoe manana envie foana andeha lavitra androso lavidavitra satria anatin'le partage le izy voilà ka tsy ity zay ny tiako hotono fa sokafako tikatra dia ity no resantsika itikatra aloha no resantsika ny imprimeko fotsiny écranko dia mipasse d'écouter hoe voilà non dia mipasse d'écouter izy dia io no resantsika ny structure de contrôle voalohany resantsika dia resaka test zany hoe raha ohatra zany ka zavady raha ohatra ka misy fanambarana averitsika amin'iny izy raha ohatra ka nisy diso nataonao fa tsisy gommage eto ohatra misy fanambarana dia ataontsika miloko matromatroka izy mba ho hita voilà dia ataontsika eto raha misy fanambarana laza misy milaza zany misy fanambarana laza tsy haiko affirmation filaza azy ity zany averitsika aloha izy fa raha zaina mamono maso be le inona ty eto eto voilà dia ohatra zany hoe ty misy zavatra hoe fanambarana ty ka eto amin'ity par rapport amin'tikatra zavatra ity test raha ohatra ka marina le zavatra ambary eo iny dia tandrozotra makatitsika atao hoe zotra voalohany raha ohatra ka diso le fanambarana eto diso raha diso le fanambarana eto
dia mandeha aty amin'ny zotra faharoa isika. Voilà. Zao zany a manomboka misy zavatra alazaina aminao eto raha marina le izy dia zotra voalohany, raha diso le izy dia zotra faharoa. Iny no atao hoe testa. Fiteny azy amin'ny anglisy dia teny anglisy zany hoe if true marina, true dia true zany true marina dia tianao if false else amin'ny filazana azy else sinon diso kosa dia makato amin'ny tandrosota ato dia tindrena ataontsika raha izy amin'ny voalohany zany a testa voalohany resatsika, ny testa faharoa resatsika dia niresaka hoe raha ohatra ka mbola mahafeno ny fepetra zay angatahina aminao asa de etietipo fotsiny eto ka tsy mety le izy mahafeno fepetra voilà eto zany hoe ohatra ka fenonao le fepetra aiza zany za fepetra fenona zany tikatra raha fenonao le fepetra zay resahana eto matiny sofinareo zay fa nilatsaka microko zafady mialatsiny indrindra miala fondro fa tena micro tsy stable koa ty dia eny tompoko feno le fepetra dia ohatra miteny raitsika hoe tsia tompoko tsy feno tsony le fepetra. Raha ohatra ka feno le fepetra dia tohizo ary le zavatra dia etotsika tohizon'le zavatra dia mandeha izy mbola feno ve le fepetra eny tompoko dia mbola mitohy ihany, mbola feno ve le fepetra eny tompoko dia mbola mitohy ihany, alefa anio foana le izy farany hoe tsy feno tsony le fepetra lasa ianao mivoaka. Voilà donc zany a zay a dia misy a fomba fanoratana azy a amin'ny informatiquement zany a amin'ny informatika dia ny hoe while na mbola ho hitantsika izy ataoko exemple rehefa aveo a sy ny do while na ny for koa zany a for loop for mihodikodo eo zany le izy toc ka marena ho fa PHP ny lesantsika eto zany dia manaraka zay zany lohany amin'iny alaitsika iny a dia rasone mahatsara nyty outil ty zany a dia azotsika azontsika alefa sous formana image le izy save as dia alefantsika eo amin'ny bureau le izy a mba ahafahana mahita azy rehefa aveo dia ataontsika sous formana PNG voilà dia ataontsika hoe inona ny atsotsika anazy a fepetra testa fanandramana za fanandramana inona amin'ny testa angafavelapiasy za koa zany ohatrany hoe za ko tena atao miteny gasy daholo izy a ho ampiasaitsika ao anatin'ny tikatra zavatra tikatra io indray no resantsika zao eto indray zany ny zavatra azo resany eto dia zao hoe raha ohatra ka amin'ny informatika structure de contrôle raha hafa indray ty a izy ty zany dia hoe raha ohatra ka misy zavatra omenanao ohatra meko ohatra ianao asainao mifidy inona lokotiko ve lokotiko mena dia raha mena milaza aza fitiavana zay mainty milaza tahotra ihany fotsy milaza fadiovana zany hoe eto zany a le
tombony de contrôle dia hoe imaginena ny karazana sehatra mipotsy différent cas imaginable. Ohatra ramena dia zao lazaina, raha fotsy efa diovana, raha mainty tahotra, raha gris alahelo, raha marron tsy haiko, maitso avoasa tsy haiko, fa ohatra hoe jerena daholo ny karazana, zany hoe inona zany ny azoko zany raha ohatra ka hoe safidy le olona ataontsika somary neny izy am'izay ny safidy eto a de eto zany le safidy no ananovinao eto am'ty setry ty izy no asianao amenao tanjozotry isan-karazany hoe raha ny safidy mena izy de mena valala, raha misafidy maitso izy de maitso ny zay vala de tapitra le izy izay no tsy anglizy hoe switch moa zany de zaoly de manaraka toy izy tsika avy eo.